dia ny fahagagana sy ny fitsarany bavany. Amen. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay. Misaotra noho ny tombonandro sy ny fiarovanao anay isan'andro, ny fitahiana rehetra izay raisinay avy aminao. Misaotra Tompo noho ny fitantananao anay ho tody soamatsara aty amin'ny tempolinao masina. Ireo izay tsy tonga kosa dia fantatrao ny momba azy, mahalala azy ireo tsirairay avy ianao. Ny angatahanay dia ny famindram-poanao ane omba azy ireo hatrany. Misaotra anao manokana ihany koa zahay nanomezanao anay Jesosy Kristy ho mpamonjy anay, ny solo heloka anay, ary dia mbola mifonao anay hatramin'izao eo ankavananao noho ny fahotanay. Misaotra anao manokana ihany koa zahay mahatsiaro an'ity andro androany ity dia fahatserovana ny reny. Misaotra Tompo satria ny famindram-ponao nahatratraranay an'izany fotoana izany. Midera sy mankalaza ny voninahitrao zay. Mideranao zay satria ianao no Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, ety an-tany ka hatrany an-danitra. Masina ny anaranao ary mendrika ny voninahitra sy dera mandrakizay. Izany vavaka izany dia asandratray miaraka amin'ilay vavaka nampianarinao fa izay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay izay anasaza ho anay, ary mamelany ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondranay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao amin'ny fanjakana sy ny hery,
ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Izao sika dia hiroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Faly miarabantsika ankizy sy tanora rehetra. Mangataka antsika hitsangana ankizy sy tanora. Andeha ataontsika ny hira FFPM laharana 270. Andiny ny voalohany ihany. Sotranao zay Jesosy fa mbola omenao fotoana aizanay mamantatra ny teninao. Aokara ny fananao masina. Ameno anay. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Andeha hosokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Galatiana 5:5-20. Galatiana 5:5-20. Referatsika mahita dia raha mamaky izany tsika manao hoe raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Itiraka izy misy tantara kely. Nahita poketra feno vola be tsy mpiambina iray indray alina. Tao anatin'io dia nisy ny karatry ny tompony, izany hoe azo fantarina tsara ny tompon'ilay poketra. Andeha ateriko any amin'ny manam-pahefana ity poketra ity fa efa very hevitra izay ny tompony ho ilay mpiambina. Tena maly ilay namany. Raha tazoninao io dia tsisy afantatra akory sady iza moa no ahita. Fa na ny manam-pahefana aza mety tsy hanome an'io akory izay tompony. Tena maly ilay mpiambina. Tsy ara-pahamarinana izany. Dia ho ilay namany, zarao ny vola, dia rio any ny karatra iny fa tsisy ahalala akory. Tena maly indray ilay mpiambina. Izao no nahitany ity. Sady nalahelo ny toe-tsain'ilay namany izy. Dia hoy izy, na dia ho tezitra azy ianao, ateriko any amin'ny manam-pahefana ity mba hiverina any amin'ny tompony. Sady koa nisy vavolombelona nahita azy teo. Taiza ho ilay namany sady taitra ny erikerika. Ny Andriamanitra izay inoko ny ray ary ny faharoa dia ny feon'ny feritraretako izay anameloka lalandava ka tsy ho azoko ampanginina. Inona ny lesona azo tsoahana amin'izany izy? Voalohany aza manao hoe tsy misy mahita aho fa naiza misy antsika. Ninona ataontsika dia tsy misy miafina amin'Andriamanitra izany. Faharoa aza ampanginina ny feon'ny feritreretanao izay ny fanamasina no mampiteny azy ao anatin'ny fo sy ny saina mba anaovana ny asa tsara rehetra ka tsy ho voataona ny ratsy fanahy isika. Andeha hoaverintsika ilay soratra masina teo manao hoe raha velon'ny fanahy isika
dia aoka andeha araka ny fanahy mbola arivavaka isika raka izy saotranao izay Jesosy noho ny afatra sy ny fampianarana nomenao anay andray indroany aoka raha ny fanahinao masina hiasa aminay mandrakariva ananatra isolo vava sy ampatsiaro ny sitraponao amen. Hiaraka maky sy hain'ny tenin'Andriamanitra isika izany dia hita ao amin'ny Joba toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Joba toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mbola nandroso nanao hoateny ihany Joba ka nanao hoe raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome ny rariny sy ny tsitoa izay efa nampangidy ny aiko fa mbola ato anatiko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Epistilo an'ny Romanina toko 10:10 raisina amin'ny andinin'ny 4:10 ka hajanona hatramin'ny 20. Romanina toko 10:10 raisina amin'ny andinin'ny 4:10 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao kory rahalahy dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako miteny sasany aminareo toy ny mampahatsiara anao indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho amin'ny jetilisa ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara an'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fankasitrahana amin'ny fanatitra dia ny jetilisa rehefa no hamasin'ny fanahy masina ka dia manana izao ataoko rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny amin'ny Andriamanitra fa tsy sahako lazaina izay zavatra tsy nampanaovan'i Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky mijetilisa ka dia tamin'ny herin'ny famantarana ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona na tanterahako ny fitoriako ny filazantsara Kristy. Tena toko voninahitra ny toron'ny filazantsara toy izao tsy eo amin'izay efa niantsoana ny Kristy anefa fa andrao anoviny eo ambonin'izay efa naoriny sasany ao fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilaza aza no ahita ary izay tsy nandre no afantatra. Filazantsara ny Jaona toko 10 ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 13. Jaona toko 10 ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 13. Andeha hitsangana itsika ry havana hitsena amin'ny filazantsara. Fa Jesosy namaly azy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izao koa miasa. Nefa vao maika ny tady hamono azy ny jiosy tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany fa noho ny nilazany koa fa Andriamanitra ny rainy ka nanao ny tena ny mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hita ny ataon'ny ray.
fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no nasehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no ameloma ny zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hivavaka isika. Saotra indrindra ry Andriamanitray, manome anay ny teninao ho fanilo ny tongotra iso fanazavana ny lalanay. Ary ankehitriny raha ho azavaina aminay izany dia ianao ametraka ny teny ao ambavan'ny mpanomponao, ary mangataka anao fanahy masina ihany koa izahay mba hameno anay hanananay fitiavana, handraisanay ny teninao amin'ny fitiavana, mba ho aina ho anay izay mahazo azy izany teninao izany, ary ho fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra, dia mba ho mpiaino mpankatoy izahay hiaina ny teninao, ary ho asanay mihitsy ny sitraponao Andriamanitray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Manankirevany Nazareta. Amen. Ho aminao rehetra ny fahasoavana mibany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny epistily soratana ho an'ny fiangonana tany Roma. Malaza io epistily io satria epistily io anisan'ny aingan'ny Lutera sy Calvin tamin'ny fanitsipivavahana. Anisan'ny mampalaza azy ny fanamarinana amin'ny finoana. Roma zay foibeny ampira romanina fahaizana
izay nisy an'ireo kristianina jentilisa ny ankamaroany. Mampiavaka amin'ny filazana ny epistily ho an'ny Roma dia miresaka momba ny famonjena ny jentilisa, miresaka momba ny fitoriana ny filazantsara amin'ny jentilisa, amin'ny maha-apôstôly ny jentilisa any Paoly, ary miresaka natao hoe fanamarinana amin'ny finoana. Ahoana ny jentilisa lasa kristianina, mbola mitandrina lan'ny Mosesy ny famorana sy ny sisa, ny sabata vesa ny finoana dia ampy ahavonjy azy. Anisan'ny mamaly an'izay ny epistily ho amin'ny Romanina, ka nantsoina hoe filazantsara ny Paoly mihitsy ity epistily ho an'ny fiangonana tamin'ny Roma ity. Eto amin'ity toko 12 ity dia mbola miresaka zany asan'ny fanahy masina sy fitoriana filazantsara izany Paoly, miresaka momba ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny fanahy masina izy. Miverina indroa ao ny resaka fanahy masina amin'io lahatsoratra toko 12:7-12 hatramin'ny 120 io. Ny filazantsara rehefa toriana dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Miasa amin'ny fitoriana filazantsara koa ny fanahy masina rehefa miasa ao amin'ny mino, miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fanahy masina, dia mahatonga amin'ny olona ho masina ao amin'Andriamanitra, mahatonga ny olona ho masina ao amin'Andriamanitra. Ary zay ny asany mpitory filazantsara ho Paoly apôstôly. Vakitsika ny 2:4 Romanina toko 12:4 vakitsika minaran'ny tomana hoe mba ho mpanompon'ny Kristy Jesosy ho amin'ny jentilisa ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsaran'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa ao amasin'ny fanahy masina. Ny jentilisa zany teo amin'ny jiosy dia olona maloto, olona tsy voafora fo sy vatana, dia fanaratsiana mihitsy ny fiantsonany hoe jiosy ka antsoina hoe jentilisa dia tezitra izy. Natao hoe jentilisa dia olona tsy jiosy, fa tsy hoe olona tsy mivavaka araka retretan'ny sasany aby. Satria izao tontolo izao zany mizara roa fotsiny. Fomba fiteny tamin'izany fotoana izany ny izao tontolo izao mizara roa, dichotomie izy nareo na zay teny momba an'izay. Raha ny Grika zany no miteny mizara roa fotsiny ny olona izao tontolo izao, ny Grika sy ny barbarianina. Natao hoe barbarianina dia olona tsy miteny Grika, tsy mahay kolotsaina Grika, fa tsy hoe olona sauvazy araka ny antsointsika azy ankehitriny, fa iny efa déviation na fivilian'ny dika miteny, fa teniteny na onomatopée izy nareo izany barbare zany avy miteny hoe rehefa ny Grika miainanao miteny dia ohatra miteny hoe barbarbar, zay na inony anao, zay na viteny hoe barbarianina, fa tsy karazan'olona. Ka ny jiosy zany mizara roa zao tontolo izao, ny hendry sy ny tsy hendry, zany hoe ny Grika no hendry, ny Grika sy ny barbarianina. Ka ny jiosy koa dia nanana an'izay fisainana zay. Ny olona amin'izao tontolo izao dia mizara roa, ny jiosy sy ny jentilisa. Ny jentilisa zany dia olona tsy jiosy, vazaha zany raha amintsika malagasy zany ny mitovy dika miteny hoe jentilisa. Ka reo olona reo zany tsy mahazo ravina varitra na manam-pahaizana na nandresin'ny Israely ary dia tsy tiany, olona maloto, olona ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra, nefa ireo le mitoriana filazantsara. Ary zay mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe ireo olona reo noho ny fanomezam-pasavina ny menahy, rehefa mitondra jentilisa ho lasa kristianina dia manao fanompoam-pivavahana, na manao liturjia, na manao sorona, satria mila diovina ny jentilisa, atao fanatitra ho raisin'Andriamanitra. Izay le hoe mila hamasiny ny fanahy masina ny jentilisa. Ary le fitoriana filazantsara io zany mahatonga ny fanahy masina nanahy masina antsika, izay olona tsy nanana anjara,
ka natonga antsika azo antsoina hoe zanaky Abrahama koa. Zay midika an'le teny zany. Ho amasinina itsika ho lasa fanatitra amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Dia Paoly apôstôly milaza hoe za dia nomena fanomezam-pahasoavana hananitra anareo, na dia efa feno fahalalana azy nareo, na dia efa nifananatra ary nareo, dia amasinina mba ho lasa fanatitra eo amin'Andriamanitra. Ary zay no asa ny fitoriana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ina moa le teny atao rehefa mifarina le vaky teny teo? Re masino le teny no vakiana toriana io manamasina amin'ny olona ho lasa fanatitra. Tsy ataotao foana io, tsy zavatra mandeha ho azy io, fa zavatra manamasina antsika rehetra io tenin'Andriamanitra io, atonga antsika fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Itsika zany dia atolotra ho fanatitra ho an'Andriamanitra, vokatra entina ho amin'Andriamanitra isika noho ny asan'ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina no mahatonga antsika ho fanatitra, mahatonga antsika ho vokatra aterina ho an'Andriamanitra dia ankasitrahan'Andriamanitra. Ary zay mahatonga amin'ny tompo tsy maintsy miasa, satria asa atao zany no vakiana teo. I Jesosy zany tamin'ny andro sabata nanasitrana olona dia tezitra midiosy. Io zany tandindo ny fanafahana, fanamasinana amin'ny olona mba ho tafiditra anatin'ny sabata an'Andriamanitra. Ka hoy Jesosy, ny raiko miasa, za koa miasa mandrika ankehitriny. Tsy maintsy miasa hoy Jesosy, mamaha amin'ny olona, mampiditra amin'ny olona ho anatin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary izay natezitra ny Diosy satria sabata io. Ny asa zany fitoriana filazantsara dia tsisy feta, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, tahaka nataon'i Jesosy. Dia io zany ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny olona. Ary tsy maintsy hamasinina ny jentilisa, ny Diosy ary manam-pahamasinana, mitandrina ny sabata, mitandrina ny biby maloto sy ny sisa, mila hamasinina. Vao mainka isika jentilisa. Dia sokafantsika amin'ny Petera voalohany, toko voalohany. Anamparafarana amin'ny testamenta vaovao, Petera voalohany, toko voalohany. Ny 17 hatramin'ny 20. Petera voalohany, toko voalohany, 17 hatramin'ny 20. Vakitsika amin'aran'ny Tompo. Koa amin'izany sikiny ny sainao, dia maonona tena, ka antenao tsara ny fahasoavana izay entinao anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanak'amono, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny fahamasinana ilay niantso anareo, daoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran'ny tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Ka nareo i Petera rehefa antsona anatin'izany fahamasinana zany, antsona anatin'ny mahavoaka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay nampitory ny filazantsara, aza mitondra tena tahaka ny fanaonareo taloha tsara. Mba tokony voatra ianao, mba satria zany fanatitra zany tokony tsy misy kilema, zay no lalàn'ny fanatitra, madio, antony ny tsara, zavatra tsara natolotra an'Andriamanitra. Ary zay ny asa amin'ny tenin'Andriamanitra. Meteza anareo Petera mba ho masina, satria masina ilay niantso anareo, satria masina Andriamanitra. Ka rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia manahaka an'Andriamanitra. Tsy manao ny ataonareo contre nature. Ary ny kristiana indray manahirana satria ny zanaka dokotra dia dokotra foana. Dia zanak'ilay masina zany dia tokony ho masina. Ary zay le asan'ny fanahy masina zay. Zay nampatsahivon'ny Paoly apôstôly, zany eo izy manao fanimpom-pivavahany, mitory filazantsara mba ho raisina ho fanatitra ianareo zay olona maloto fahiny, zay dentilisa fahiny, hamasiny ny fanahy masina dia lasa fanatitra ho an'Andriamanitra. Izaso ianao koa le tiany tompo diovina, itoriana zao teny zao mba adio ho lasa fanatitra eo anatren'Andriamanitra, tsy misy kilema, ahatonga famelan-keloka, ahatonga fiainana ho amin'ny olona rehetra, tsy ho anao ihany fa ny ho an'ny konanao. Ka raha manamasina ny tena tsika amin'ny fitondran'ny tena, tsy ho anao rery zany, fa ho an'ny zanakao, ny taranakao,
satria ny zavatra taonao dia miantraika amin'ny taranakao, ninninona taonao dia miantraika amin'ny taranakao ny zavatra taonao, satria Andriamanitra dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba, dia mitohy io, ary zay ny antsonantsika mba amina fahamasinan'Andriamanitra mba hiely amin'ny tokantrano amin'ny taranakao zany. Zay ny zavatra voalohany hoe miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fanahy masina, mahatonga ny olona ho masina izy, mahatonga antsika tsy ho fanatitra Clémaine fa fanatitra ny kasitrahan'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly amin'ny Romanina 12 any hoe atolory ny tenanareo ozy izy. Ahoana ozy izy? Romanina 12 eo akaiky eo ihany amin'ny dininy voalohany sy ny faharoa. Ahoana ozy izy? Romanina 12 andininy voalohany sy ny faharoa, ko amin'izany mangataka aminareo aralahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo, ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantarinareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady miova amin'ny fanavaozana ny saina, zany hoe ny intelligence nareo nosy intelligence zany tokony miova. Ny kristiana zany amin'ny Paoly dia tsy tokony olona manara-davahana, izy ny manisy frein amin'ny zavatra ataon'izao tontolo izao. Ny kristiana tsy malaky mampiasa zavatra atao amin'ny olona fa mandinika aloha, na anaty tambajotra na anaty nina mandinika aloha ny olona. Tsy mora voataona zany zay rehetra tendance mandalo dia ampy fa mandinika izy. Aza manaraka ne vous conformez pas aux izy aux façons de ce siècle. Aza manaraka ny fomba n'izao tontolo izao, ary aza dia manara-drian-drano loatra amin'ny zavatra miseho na fandrosoana na takan'izany. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no maso, ho Paoly apôstôly. Zay zany ny zavatra voalohany ataony fanamasina amintsika, manamasina antsika izy rehefa toriana ny filazantsara. Fa ny zavatra faharoa dia rehefa toriana ny filazantsara, manamasina antsika ny fanamasina dia mahatonga antsika ho mpakatoa. Mahatonga antsika ho mpakatoa satria ny hoe gentilisa teo amin'ny jiosany dia olona tsy mpanaraka lalàna, olona tsy tandalàna, mihinan-kinapona, manao tao foana, natao hoe gentilisa teo amin'ny fijerin'ny jiosy azy. Olona manoto saina, maloto hatramin'ny velany hatrany anatiny ny fijeriny zareo azy. Kanefa ho Paoly apôstôly rehefa tonga ny fanamasina dia ireo lasa mpankatoa, manomboka amin'izah Paoly, manomboka amin'izah Paoly amin'ny Romanina 12:7-7, za tsy manao zavatra hafa hoy za fa tsy izay nampanaoviny Kristy aminy na amin'ny teny na amin'ny asa. Tsy afaka manao zavatra hafa satria za mankatoa. Mba hampanaiky ny gentilisa koa, mba hatonga ny gentilisa ho mpankatoa koa. Le olona tsy mpankatoa, zanaky ny tsy fanaraha, lasa zanaka mpankatoa. Ary zany dia noniry ny fanamasina. Zany mahatonga na manao fagagana ho Paoly, manao famantarana, mitoro, mampianatra, noniry ny fanamasina, teto Jerusalema atraiza, mba hatonga ny olona rehetra ho mpankatoa an'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Zay ny anton'io. Ka ny Paoly apôstôly voninahitra mihitsy ny mitoro filazantsara amin'ny andinin'ny faharoapolo, satria mahatonga amin'ny olona hanaiky an'i Kristy. Voninahitra be izany ho Paoly apôstôly. Mahita ny olona voababo ny filazantsara, mahita ny olona mankatoa an'Andriamanitra. Ahoana hoy Jaona apôstôly moa, tsy manana fifaliana lehibe n'izao dia ny ahitako fa mandeha amin'ny ny zanako izy. Ary zay koa no antsain'ny Paoly raha miteny izy. Kanefa ozy izy Paoly, hafa izy. Za ozy izy tsy manjono ambovo. Zay mahatonga ny Paoly mandeha lavitra mitory, aiza indray ny misy olona tsy voababo. Fa tsy mety ho izy mitsaboka amin'ny platebandiny hafa na miteo ihany no ataonao. Fa lasa mihitsy mba tsy hanovona amin'izay efa naorony sasany ozy izy, fa mandeha mitady ny olona mbola tsy nandre, mitady ny olona mbola tsy nilazana. Ary zay ny fitoriana ny filazantsara ataontsika. Tsy amin'ny tenantsika ihany fa amin'ny hafa koa.
fa misy manko ny olona mitory amin'ny toerana itoriana ary indraindray manahirana zany ny fitenenana hoe fiangonana zao manko ny olona miteny torina fiangonana daholo nefa jerena amin'ny ministerany atitany totela ambiny folo aminy tena misoratra fiangonana ary io zany tokony jerena ihany fampianarana lana fa rehefa vorivorokely ato dia misy plaque hoe fiangonana zao ka tsy tokony fa tokony mitsotra hoe vondrombavaka na association culturelle na tsy haiko fa mitonona fiangonana daholo ny olona ka io zany amin'ny tenenany Paoly apôstôly azy hoe tena hoe fiangonana dia misy fitsipika hafa mitaona amin'ny olona mbola tsy nahareny tena taony fa reo olona ireo rehefa irahanao mandeha an-tany ketsany any ambanivohitra mainty rano sy taka zany tsy mety anao izy fa matoa izy mitory efa misy fiangonana zay ao ary zay mahatokana filazany tsara tsy mitombo ny olona mare satria ny sasany zany ankamaroan'ilay fiangonana miorona tiarina tsy mety hitory amin'ny olona mbola tsy mivavaka izy fa matoa izy mandondona aminao efa kristianina ianao zay zany hoe ny eo ihany nafindranao mankatsy zany fa tsy miditra le izy zay mahatonga ny Paoly za tsy manao an'izany fandrao anovina amin'ny efa namorony sasany fa amin'izay mbola tsy nilazana amin'izay mbola tsy nandre za mitena fiangonana za mitena mpankatoa hoe mandehana amin'izao tontolo zao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona re fa tsy hoe matoa mitory ianao dia efa misy fiangonana atsy le fiangonana ito zany lazaiko hoe diso dia afindrako ato amikato da avy indray ny fiangonana hafa miteny amiko hoe diso dia afindra ny atsy dia ny atsy ihany mifindra mankary nisy olona efa impito mifindra fiangonana mbola tsy afapo ihany ary tsy fantany hoe izy aminy afindra le olona ato dia avy ato dia afindra ny ato dia mankary tsy mihititra zany le fitoriana fa mandeha amin'izay mahalala le mahalala koa tsy miorona tsara ary zay ny tena asan'ny devoly amin'izao fefeny ny fiangonana tsy tory amin'ny olona mbola tsy mandrefa mifampitory eo fotsiny dia ny atso nafindra ny atsy ohatrany mitsabo cancer zany ny anaovana azy hoe fefeny cancer manko rehefa tsy resy dia fefena ay mba elaela velona dia ohatr'izay mihitsy zany ny fomba fitory ataon'ny olona dia izay ihany mody mite aty tsy manava-pinoana aty tsy manao rakitra sy ny takan'izany ozy izy dia mankano ny ka tsy izay mihitsy le izy ho Paoly apôstôly tsy izay natao hoe mpakato fa ampanaiky ny jentilisa le mbola tsy nandre fa tsy mitsofoka amin'ny hafa zay efa milo efa amin'ny tompo izy zay le hoe tsy manjona ambovo aho Paoly apôstôly fa mikaroka ary manangona ny Joba nylazaina teo ny vakina teo toko fahafito amby roapolo teniteny mihitsy Joba hoe raha mbola velona Andriamanitra raha mbola misy fanahy masina ao amin'ny vavoroka ozy izy dia tapaka le izy tokony tohizina amin'ny andininy faefatra manko ny antony natonga azy ny teny mafy amin'ny andininy faefatra sy ny fahadimy manko toy ny hoe fa mbola ato anatiko aminy haiko ka mba havoroko ny fanan'Andriamanitra dia misy DNA toyny fa ino mo tapaka le perikopa vakitsika andininy faefatra sy ny fahadimy ahoana ozy izy ary ny fahamarinako dia azonoko mafy ka tsy foko ozy izy amin'ny andininy fahaenina zany hoe zaho Paoly apôstôly mandra-pialan'ny fofonaiko ka mbola eno fanahy masina mitahy dia za ankatoan'Andriamanitra foana tsy hamitaka ary tsy hivadika ary zany ny fijoroana ataon'ny olona manana ny fanahy masina ao amin'ny tompo io fankatoavana io zany dia mariky ny fananana ny fanahy masina ary fatatsika miteny ao amin'ny Jakoba amin'ny Jakoba amin'ny testamenta vaovao teky ny Petera io aminy misy ny Jakoba toko voalohany enitsika tamin'ny vavaka teo Jakoba toko voalohany andininy fa 7:10 hatramin'ny fahadimy amby roapolo Jakoba toko voalohany andininy fa 7:10 hatramin'ny fahadimy amby roapolo vakitsika fantatra io za amin'ny raha malala ka efa aoka ny olona rehetra halady ho malainky teny
ho malaiko tezitra fa ny fahatezeran'ny olona tsy hahafanazavany reo mason'Andriamanitra. Ho arino falotona sy olon'po rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy amin'ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahy aminareo. Fa aoka ho mpakatoa ny teny anareo fa azo ampiainy fotsiny ihany ka mamitaka amin'ny teny anareo. Fa raha misy olona ampiay amin'ny teny nefa tsy mpakatoa dia tian'ny olona mizaha rehefa mijery ny tenany izy dia lasa miaraka amin'izay dia adiny ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalana rehetra mandinika i Petera dia miresaka fahendrena. Fahendrena voalohany resahany aoka anao mihainy kokoa fa malaina amin'ny teny tahaka ny fananarantsika ankizy madinika hoe firy moa ny sofina dia firy ny vava, tokony mihainy mpiry farafahakeliny vao miteny. Tsotra ohatr'izany ny ampianaran'ny Jakoba fa ataon'ny sariteny aoka ny olona malaina amin'ny teny fa malaky mihainy kokoa ary tsy ho mora tezitra ho sisa fa mba ekeo ny teny nambolena mahavonjy ny fananareo. Dia misy aoka ho mpakatoa ny teny efa haitsika fa maninona le fitaratra. Le resaka psikolojia ny resahany Jakoba. Ny fitaratra sy ny tareha sy ny olona dia manao ohatran'izao. Amin'ny taniny ny olona hoe mba toroy ahy ohatrohatran'izy ny tarehinao hoe raha mahavaly izy. Azonareo ve ny tiany Jakoba resahany amin'ilay fitaratra? Na za na ianao anontanianao tatakanao na nitarehinao sahirana anao mamaly. Mbo efa dininareo ve sa? Fa rehefa ny an'olona tadidinao malaky ery ianao ka zay le izy le sary ozy izy hoe tahaka ny olona. Rehefa mijery fitaritra ianao aloha tadidinao nitarehinao marina zany. Fa rehefa avy anao mivoaka tokotany dia amin'ny tany hoe tahakanao na nitarehiko teo na mitenanao amin'ny tany io fa tsy tadidinao. Ezika psi tenen'ny Jakoba io ary marina zany. Mijery ianao mibikabika na nositra na make-up sy ny sisa rehefa miala eo amin'ny tany takahoana moa le tarehinao moa fa tsy dia misy mahavaly loatra. Dia izay ohatr'izay le olona ozy izy raha mihay mitoroteny ka tsy mankatoa dia tahaka ny olona mijery fitaritra ny bikabikaina te mety tsara zao rehefa mivoaka eo izy tsisy tadidiny tarehiny. Tsy tadidiny zany tarehiny. Ny olona zany dia tsy mahatadidiny tarehiny raha tsy efa hitan'le sary. Ary hafahafa zany fa marina zany teniny zany. Fa ny tarehin'olona tadidinao fa ny anao tsy tadidinao raha tsy hitanao ny sarinao. Fa ny an'olona mitadidinao. Tena misy zavatra sainina be tenenin'ny Jakoba io. Tena misy sainina be zany tenenin'ny Jakoba io zany. Dia raha azoko tsara zany raha misy ianao tonga ry manatrika anao dia tsy fantatra hoe ianao io fa miandry fitaratra eny io zany. Ka tenen'ny Paoly apôstôly amin'ny Romanina hoe mila mankatoa sy manaiky. Rehefa mitory filazantsara tsika amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mana masina amin'ny olona itoriana zay mahatonga azy ho fanatitra velona masina tsy misy kilema ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga antsika ho masina ka ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy gentilisa intsony, tsy olona maloto, tsy olona voafora fo saina nofo vava fa voafora fo sy fanahy. Ary olona mpankatoa an'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra izy. Izay ny asan'ny fanahy ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara ho Paoly apôstôly. Dia asaina mandrakarivotsika naiky ho amasin'Andriamanitra amin'ny teny mba ho lasa fanatitra dia ho lasa mpankatoa an'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Amin'ny tompo aneny voninahitra ho amintsika ny fanahy masina. Amen.
mivavaka isika. Isaoranay ianao ry tomponay io. Isaoranay ianao. Isaoranay ianao satria Andriamanitra mampiseho mandrakariva ny fitiavanao, ny famendram-ponao. Tamin'ity androany ity Tompo dia nampianatra anay indray ianao. Ny sitraponao izay tianao iainanay isan'andro isan'andro. Nampianarinao anay teo tamin'ny alalan'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao. Fa io fanahy masina izay omenao io dia miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary vokatr'izany no mahatonga ny olona izay toriana ny filazantsara ho masina. Satria masina ny filazantsara izay toriana aminay, dia mila masina tokoa izahay. Ary tsy izay ihany Tompo, fa ny fanahy masina izay miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara aminay koa dia mahatonga anay ho mpankatoa ny filazantsara toriana aminay. Jesosy malalo, mazava aminay izany afatrao izany. Kanefa eo anatrehan'izany rehefa mandinika izahay ny toe-panahy sy ny toe-tsaina izay entinay miaina ny filazantsara toriana aminay, matsaro ny fahalemenay eo anatrehanao izahay. Tsy tanteraka anay izany hatramin'izay. Ka ankehitriny izao Tompo, manondroka ny lohanay izahay, mianta aminao mangataka ny famendram-ponao. Satria diso izahay, tsy natanteraka izany sitraponao izany. Ankehitriny izao Andriamanitra, maniry dia maniry izahay ny anavaozanay ny fanoloran-tenanay, andehananay araka izany sitraponao izany. Jesosy Tompo malalo, indreto izahay manao ny vavaka mangina satria betsaka Tompony tsy fahatantaranay manoloana ny sitraponao. Ka ivavaka mangina izahay tsirairay avy, mangataka ny tena amin'ny finoana izahay, fa hamindra fo aminay tokoa ianao. Ataonay Tompo izany vavaka izany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Thank you.
Ry havana malala, Andriamanitra tompontsika dia miaino ny fifonantsika, koa mitsangana ary andray ny teny soa mafaly izay atolotry ny tompo antsika. Hoy ny apôstôly masina, fa fahasoavana nanombenjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompony tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra. Koa noho izany dia tsy misy fanameloana amin'izay ao amin'ny Kristy. Sambatra ny olona izay vavelan'ny elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitoka ny fanahiny. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika ary Andriamanitra tomponay eo endre ny fifalianay ny amin'ny famindrampo sy famelan-keloka izay nanavaozanao ny fiombonanay ao aminao. Tsapanay tokoa fa lehibe tsy manampetra ny fitiavanao anay ary izany no mbola asa ianay mitalao ny hijerenao manokana ny amin'ny fiainanay tsirairay avy reto. Jesosy ziokinay be fitio misy aminay reto ane ny kive, ao ny ory, ao izay tsy manana, ao izay ianjadian'ny fahoriana,
ao ny marary jereo avokory izay rehetra ireto afao amin'ny faharendrehanay omeo fiadanam-po sy fahombiasana ataovo mpanompo mahatoky anao hatramin'ny fahafatesana ka ampitomboy finoana sy faharetanao aminao ny fanirianay tsirairay avy reto ankininay aminao mba ho tanteraka sy ho lavorary avokoa na ny eto Madagasikara izany na ny any ampitan-dranomasina satria Andriamanitra mahenika ny tany rehetra ianao tsaroanay ambavaka ny fiainan'ny reny rehetra na ny eto zany na aiza na aiza tompo tsy miafina aminao ireo adidy makadiry izay sahany tsirairay avy ireo manomboka avy ao amin'ny fiainany ankohonana eo anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny toerana samihafa ampio avokoa izy ireo tompo toano amin'ny fanahinao masina mba hahefana izy ireo tsirairay avy ny andraikitra makadiry izay nampisahaninao azy bavaka aminao zay ny amin'ity fiangonanao Jesosy Kristy io ny fiangonanao manerana ny Madagasikara manenika an'izao tontolo izao dia ampio mba tena hiorompinoana aminao tokoa hitombo fifankatiavana ary ho mafiorina amin'izany finoana izany tsy miafina aminao ny fanamboarana ny fanatsarana ataon'ity fiangonanao izay ivavahanay ity ampio reto mbo mba tanteraka lavorary tsara izany ary mba ho tena tafika masina velona eo anatehan'ny mpiaramonina rehetra bavaka aminao zay ny amin'ny ray aman-dreninay izay nomenao anay révérend docteur Mikael Rakototsafy ny fiainan'ny mianakavy Jesosy Kristy io anao izay ny fidy sy ny antso azy hompanomponao hitarika anay vahoakanao ary efa nahavita izany izy nandritra ny 5 taona ao anatin'ny fankalazana izany zay amin'ity taona ity tahio tompo tanteraka ho lavorary hijoroana ho vavolombelon'ny finoananao manodidina anay rehetra matoky izay tompo na izay tsy voahatakay ary noho ny haben'ny fitiavanao sy ny voninatrao dia ho tanteranao aminay izany anaran'i Jesosy Kristy ilay mpiainy vavakany no anandratanay izany vavaka fangatanay izany amen ry havana malala ny olona voavela eloka ry havana dia say manambara ny finoany ampahabe maso koa andeha isika eo ambom-po amin'ny fanekem-pinoana laharana faefatra ao amin'ny liturjia izay ifandimbiasantsika manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny John mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompo sy Andriamanitra. Amen. Mipetraka ianareo. Ataontsika ny iray efa voalahatra iomanantsika ny amin'ny fiomanam-panahy ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Hitsangana ny mpanay fanasan'ny tompo rehetra sy ireo izay nietrehitra no atokana ho mpanay fanasan'ny tompo amin'ny volana Jona amin'ny ira voalahatra.
Koritianina voalohany toko fahafolo. Koritianina voalohany toko fahafolo amin'ny voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Koritianina voalohany toko fahafolo amin'ny voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Lanin'ireny ako sampy amareny tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voazoritra hoe ny olona nipetraka nina ny soko dia nitsangana ny lalao aroka tsy jangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka telo arivo amin'ny roa alina aroka tsy sakoan'nytovoky tahaka ny nakan'ireny zonona ka maty ny menarana ireny. Aroka tsy monimono ianareo amen. Mahazo toerana isika. Paul apôstôly mampianatra amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy mampatsiaro izy fa ny ranomasina mena sy ny vatolampy nikapohan'ny Mosesy tany anefitra dia misy dikany manokana ary tantara miverimberina ao amin'ny Baiboly ary tantara ny fiainantsika. Tsy tiako tsy fantatrareo izy fa le razantsika rehefa avy tany Egipta dia nandeha tamba amin'ny rahona namaky ny ranomasina amin'ny Mosesy zany a sy amin'ny Paoly ny ranomasina mena dia batisa. Firenena rehetra ny ray natao batisa satria zareo ireny misy nanompo sampy tany Egipta nanao zavatra maro samihafa ka ny diovy natao amin'ny ranomasina mena ary zay mahatonga ny aty ariana zany a raha mamintany hoe batisan-jaza ny fotomponoana anankiray manko amintsika tena fiangonana tsy afaka manao fotomponoana ianao raha tsy efa namaky hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Raha maritra natao hoe batisa ianao a tsy afaka miteny sy andininy ray na roa na telo tahaka ny fanaon'ny sasany fa nasesinao aloha ny momba ny batisa manomboka amin'ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy zay ianao vao milaza. Zany ny tena fiangonana. Eto zao tsika mahita batisa anankiray dia ny ranomasina mena. Batisa io Paul, batisa amin'ny anaran'ny Mosesy, firenena rehetra natao batisa. Zany firenena rehetra zany suira sa tsy suira fa misy zaza. Misy sa tsisy, misy sa milaza hoe tsisy zaza anaty firenena anankiray. Tanareo fa raha vao miteny hoe batisan-jaza dia tsy toko sandininy tsombotsombolona fa jerena daholo. Eto zao firenena rehetra, firenena manontolo natao batisa. Dia miainga avy any zany vao mamaly hoe azo atao sa tsy azo atao ny batisan-jaza. Satria firenena ray manontolo tsy maintsy misy zaza zany. Zay zany zavatra anankiray hoe ny zanak'Israely izy dia vita batisa tamin'ny ranomasina mena. Manomboka amin'ny andininy fahaefatra ny sotro fisotro-panahy izy fa ny sotro tamin'ny vatolampy fanahy nanaraka azy izy. I Kristy zany vatolampy zany. Ny zanak'Israely zany nomena mana tany anefitra fa nomena rano koa. Nisy vatolampy zany a rehefa maditra ny zanak'Israely mangetaheta mononmonina dia me rano a
dia miteny Mosesy dia mamoaka rano io vatolampy io. Kanefa lazainy Mosesy fa vatolampy io izy nanaraka. Ahoana koa zany vatolampy manaraka zany? Satria tamin'ny farany io vatolampy io atezitra Mosesy amin'ilay adalàna zanak'Israely nikapohany mafy be ilay vatolampy dia niboiboika be ilay rano. Io vatolampy nikapohany Mosesy io rehefa azavain'ny Paoly ny hevi-temin'io dia izy io vatolampy io sisa misoratra ao ilay izy amin'ny 4. Ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray aminy fa nisotro tamin'ny vatolampy fanazy nanaraka azy izy ary i Kristy zany vatolampy zany zay misoratra ao. Ary zay ilay vatolampy nikapohany Mosesy io ka i Kristy. Ary tahaka antsika ankehitriny ny olombelona nanota dia izy ny voakapoka. Mitondra ny aretintsika izy, voakapoka noho ny fahadisoantsika izy, voalefina noho ny fahadisoantsika izy dia kapoka taminy nasitranana antsika rehetra. Ary zany mahatonga ny Mosesy tsy tafiditra tamin'ny tany Kanana satria i Mosesy tsy mahalala hoe i vatolampy io dia i Kristy. Zay vao anao afaka mira hoe Jesosy vato fehizoro fa avy aminy antombohany hoe vatolampy. Ka ireto zanak'Israely reto amin'ny Paoly apôstôly zany vita batisa sady mpandray fanasà amin'ny tompony dikany. Atao batisa amin'ny ranomasina mena nisotro ny fisotro-panahy. Nisotro ny zavatra ara-panahy tahaka antsika misotro ny divay. Kanefa ao amin'ny 5 ny ankamaroan'ireo izy naninona? Sitrak'Andriamanitra fa naringana tanan'Egipta. Zay ilay fampitandremana zany. Satria ireo olona reo izy namdihy ny lalao dia nanompo sampy. Tantaraina amin'izay nanomboka amin'ny 5. Ireo olona reo nijangajanga hamanalina ny ripaka ny ray andro satria nijangajanga izy ireo. Ireo olona reo izy nakafanahy niady tamin'Andriamanitra maty ny mena rano ny maro be. Ireo olona reo monmonina foana amin'ny zavatra natao amin'ny fiangonana Israely ka ringana tena an-dalana. Iny atao hoe théorie du désert. Andriamanitra zany rehefa sorena amin'ny lehibe dia tsy mitenira compte ny lehibe tsony izy fa ny ankizy. Ireo olona niainga tany Egipta reo ka 20 taona miakatra 3 ihany tafiditra tamin'ny tany Kanana. 3 ihany. Izy ilay olona 3. Joshua, de Caleb ary Eleazar. Zay natao hoe théorie du désert. Ny sisa rehetra zany ny eliminen'Andriamanitra teny an-dalana. 3 ihany. Ny génération andro zareo niainga tany tafiditra tamin'ny tany Kanana. Inona ny sariny zany? Rehefa tsy mety ianao lehibe, rehefa tsy mety iovanao lehibe dia ianao ataony mpanatitra ankizy manao sekolady. Fa ianao tsy tafiditra nan-danitra, zay ny dikany. Fa ianao sahirina manatitra ianao, manatitra ato am-piangonana no ataonao fa ianao efa tsy tafiditra any. Zay ny théorie du désert. Zay misoratra eo vita batisa mpanday fanasà amin'ny tompo tahaka ny Israely fa nankabeazana izy maninona? Sy nankasitan'Andriamanitra naringana tanan'Egipta. Ary zany ilan'ny fiangonana hitandremana sao izasy ianao le mpanatitra olona ato amin'ny fiangonana. Fa ianao tsy izy mihitsy fa mpanatitra fotsiny. Ireo olona reo zany nanatitra n'le génération dia maty teny an-dalana 3 ihany sisa tafiditra amin'ny tany Kanana fa ripaka teny an-dalana zareo tamin'ny fomba hafahafa rehetra io. Izay mahatonga ny Paoly apôstôly mampitandrina hoe tandremo kory fiangonana fa ny zanak'Israely midiovina tamin'ny ranomasina mena vita batisa. Zanak'Israely tahaka ny olona mpanday fanasà amin'ny tompo fa nisotro tamin'ny vatolampy masina avy amin'ny Kristy mihitsy. Tenenan'ny Kristy raha misy olona manketaheta aoka izy anatonaka isotro memem-pona amin'ny rano. Ary zay mahatonga an Jesosy rehefa nitsondromina ny lany voany dia inona ny nandeha teo? Rano sy ra nandeha teo. Dia mampitandrina ny fiangonana i Mosesy hoe sao nareo makatahaka ny reny ny tany sainy ireo napitaon'zareo ao ny nijangajanga, ao ny nanompo sampy, ao ny mpongonongonona, ao ny mpamalivaly, rehetrarehetra ireo izy tsy miditra amin'ny tany Kanana. Inona ny fampitandremana farina amin'ny 2:12. Ary zany hoy izy ny olona rehetra nasaina mitandrina fa ianao mieritreritra hoe tsy voakasika rehefa mienjery ianao voataitra. Ahoana hoy izy amin'ny 2:12.
zay ianao zay miteny anao efa ao izy izy efa mijoro tsara mahalala ny zavatra rehetra mahafantatra ny zavatra rehetra no mitandrema kely izy fandro ianao ny lavo ireo olona reo dia nisy mpisorona maro be nitarika an'izany miarona fa tsy tafiditra taminy misy lehilahy mahery mpiady mahery niaraka tamin'ny Josoa tsy tafiditra tao reo nisy manam-pahaizana tahaka ny Bezalila zay arsitekta nanao ny zavatra rehetra ny tabernakely sy ny sisa fa tsy tafiditra taminy dia izay zany amin'ny antony mahatonga ny olona mandiny teny ary zay mahatonga antsika manao ny ankatoka mba handiny tena tsy tahaka ny reto zanak'Israely reto zay nisotro ny fisotro-panahy vita batisa nefa nankabeazany dia naringana tanan'efitra fa isika sy ianao kosa ilay solotena mitovy amin'ilay telo miditra amin'ny tany Kanana dia hitondra mavaka ny fiainantsika ary isika amin'ny hira fa 120 amin'ny feon'ny fifoazana dia asaina ianao ankizy tanora lehibe anketsy vavaka ry Jesu midina amin'ny feon'ny fifoazana. Jesosy Kristy tomponay misaotra anao izahay amin'izao fotoana izao. Ny fotoana toy izao dia fahasoavana ho anay satria afaka mifampivavaka izahay, afaka mitondram-bavaka ny fiainanay satria raha tsy mivavaka izahay, raha tsy miray aminao izahay dia tsy mahay mahefa na inona na inona. Ary ny teninao mihitsy no efa maniraka anay hoe aoka hivavaka mandrakariva ka tsy ho reraka. Misaotra fa ny fahasoavanao no mbola nahatongavanay eto amin'izao tempolinao masina izao amin'ny tsy maraina ity. Afaka nandre ny teninao izahay, ny fampianarana izay natolotra ao anay, ny angatahanay Jesosy dia mba tena ho mpankatoto tokoa izahay ka ny teny rehetra izay norenesinay, ny fanahy no hitahirizany ao anatin'ny fonay ka mba tena hiainanay amin'ny andavanandrom-piainanay. Mamindrafo aminay Tompo malalo, ny amin'izay rehetra tsy nahatanteraka anay fa na tamin'ny teny na tamin'ny asa dia tsy mendrika anao izahay, tsy mendrika ny fanoloran-tenanao teo amin'ny hazo fijaliana izahay, ka izany indrindra no angatahanay ny famindramponao. Ankehitriny Jesosy dia mitondra ambavaka manokana izahay ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra. Ianao Andriamanitra no ampiomana anay ho amin'izany firaisana masina amin'ny latabatra ao izany satria zava-dehibe izany ary zavatra tsy tokony ataonay fahazarana fotsiny. Mampandiny tenanay ny teninao fa tokony hijoro tsara mandrakariva izahay, sao dia hevitra ny tenanay hoe efa tena masina dia manao tsintsinina ny hafa. Aoka ny fanahinao hitsilo anay mandrakariva Jesosy, mba hanananay fitondran'ny tena mendrika anao eny amin'ny fiarahamonina izay misy anay, ka tsy hanala baraka ny mampandray fanasan'ny tompo anay izahay, fa ho mendrika na amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, mba tena ho filazantsara sy epistily velona
vakiny ny fiarahamonina aminay. Ampio izahay mba azoty ihany koa amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, satria tena betsaka tokoa ireo izay tsy mbola mahalala adidy sy asa ary fanekena efa nataonay teo anatrehanao izany, ka dia aoka ny fanahinao masina hitarika anay mba hahafahanay manatanteraka ny fanekena, satria mbola ho adinina aminay ihany koa ireny rehefa ho avy eny amin'ny rahaolon'anitra ianao Jesosy Kristy. Ireo rehetra izay mbola tsy ao anatin'ny firaisana latabatra aminao ihany koa dia ianao Andriamanitra no hikasika ny fon'izy ireny, ahafahany maheno ny antsonao ka hanatonany anao tsy amin'ny fisalasalana. Dia momba anay Jesosy, ary ampitoerao ty anatinay mandrakariva ny fanahy masinao mba hiaro anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanononanay sy angatahanay ny vavaka, saotra ray eo. Amen. Jesosy io, satanao zay hiaraka ivavaka tiky. Jesosy io, satanao zay ka vialonaina soma tsara, ka raha tahanay ary ianao, satsara io, amen. Satranao zay Andriamanitra renay fa mbola menao fotoana indray afaka miara-miombavaka eto. Kehitriny izahay dia mitondra mbavaka manokana Jesosy ho an'ny tanora toin'izao fiangonana izao eny manerana ny Madagasikara ihany koa. Fantatrao fa tsy mora ny lalana sy ny fotoana izay lalovana amin'izao fotoana izao, satria mivoatra araka ny izay tsy takatry ny saina ny zavatra rehetra miseho, ny indrindra fa ny amin'ny zavatra ratsy eny amin'ny tambazotra sosialy sy maro samihafa Jesosy. Ary amin'ny maha-olombelona dia sarotra ny miaro ny tena amin'izany zavatra izany. Ny angatahanay aminao Jesosy dia ianao ny hiaro ny zanako tsirairay avy, ianao no handefa ny fanainao masina hitaridalana azy ireny, ary ihany koa ny anjelinao masina hiaro ny tsirairay avy. Ianao no hanome ihany koa hery tanjaka fahasalamana ahafahany ray aman-dreny mitarika ny zanany amin'ny lalana tokony ho izy, ary indrindraindrindra ho fitaratra amin'ireo zanany amin'ny fitaritana azy ireo amin'ny fanomponanao, satria izany ihany ny lalana ahafahana miaro amin'izao fotoana izao ny amin'ny asan'ny devoly Satana. Dia apetraka feno ampelantananao Jesosy Kristy izany mivavaka izany. Amen.
Fitambin'ny folo amienjato antsika ny hira rehefa avy eo. Ay vavakotsika tompo misaotra anao fa namenao hery sy tanjaka foana izahay dia tahiro renireo avita soa ny asana ary mba ho salama tsara. Tahiko izay menakavy hirozaka aminay reny fa ny masina tompo. Amen. Tompo, misaotra anao zay fa mbola afaka miantsony anaranao amin'izao fotoana izao. Dia misaotra anao koa zay fa mbola velonay soa tsara. Dia misaotra anao koa ihany zay fa mbola nahatratra izao fetina reny izao. Dia mamela ny helika Tompo raha nisy zavatra nataonay ka tsy fanaraka tamin'ny sitraponao. Mampianara anay Tompo mba hifamela helika izay tsirairay avy. Dia mangataka aminao zay Tompo mba omenao tombonandro lava eo reninay ireo. Dia hoan'ireo izay tsy manana reny intsony Tompo dia ampinao ny ry zareo. Dia mangataka aminao koa zay Tompo amin'ny fianaranay mba ianao ny tatananay ary ampirotsainao aty anatinay ny fanainao masina. Dia ny firenenay Tompo dia akinina fiaina eo am-pelatananao izany. Amin'ny rano tompony nanao kosambako izany. Amen. Misaotra anao fa mbola nomena amin'izao fotoana izao izahay mba hiaraky vavaka izahay. Tompo,
ataovy ho zaza endry izahay dia misaotra anao indrindra fa mbola natratrany izao fetiny reny izao izahay. Taio ny reny rehetra tompo mba anao ny asanao tsara izy ireo. Dia misaotra anao koa tamin'ny teninao androany izay mimpianatra anay fa mila mankatoy izahay. Fa ny masinao manamasina anay, diovy ny fonay, ataovy zaza endry izahay, feno fahendreny, nitoro filazantsara anao. Dia tsy izay ankizy ihany koa fa ny tanora, ny lehibe, ny fiangonanao tompo dia ataovy aminao mba ho masina izahay satria masina ho amin'ny fanay masina. Misaotra anao tamin'ny zavatra rehetra nomenao, tamin'ny tombonandro, tamin'ny fahasoavanao, tamin'ny fitiavanao. Dia arovy amin'ny zavatra rehetra izahay mba maefa amin'ny fanay masina. Ampinombo ny finoanay tompo, dia misaotra indrindra iray eo. Amen. Ny andininy fahatelo ny raintsika dia iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Eny ianao ny raiko no atonoko izao. Miarabantsika mpianakavy amin'ny finoana rehetra ary dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminareo rehetra. Arahaba ilainao soavina ny Tompo mombanao. Filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Luka toko voalohany andininy 7:20. Izany ten'Andriamanitra izany no iarabanantsika reny rehetra natratra ny andron'io voatay samy vehivavy ianareo. Toy izao indray ny raharahan'ny fiangonantsika avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Araka ny efa fantatsika ry havana dia manana ireo mpitandrina amin'ny zatra raha miisa 3 isika izay avoaka amin'ny volana Jolay ho avy izao. Koa entanina isika rehetra mba ifanohana amin'izany. Afaka manantona mivantana ao amin'ny birao mpitandrina amin'ny zatra raha na mandalo ao amin'ny birao sekretariat mandray ny andinidininy. Isy ny fiofanan'ny dekona sy loholona izay karakarain'ny foibe FJKM. Ho tanterahana izany ny 12 sy 12 jona ho avy izao ao amin'ny FJKM Analakely. Iangaviana isika izay anatrika izany mba hisoratra anarana dia izao ao amin'ny birao sekretariat mba hanaovana ny fandaminana rehetra. Mivory vetivety ny komitiny Jobely mitandrina ao aorian'ny fanompom-pivavahana maraina ao amin'ny Akany Somiampita. Avy amin'ny fikambanana katekomène no ny fanomanana ny journée bloqué izay ho tanterahana ny 12, 13, 14 jona ho avy izao dia manasa antsika hatrany soratra anarana any amin'ny birao. Ireo olona izay manam-paniriana anohana azy ireo dia afaka manantona ihany koa ny biraon'ny katekomène. Ho an'ireo mikasa andeha dia mitondra fitaovam-patoriana sy fitaovam-pidiovana ary fitaovam-pihinanana. Ho an'ireo izay manaraka fitsaboana dia mitondra amin'ny fanafody mifanaraka amin'izany. Avy amin'ny komity sosialy, toy ny fanao isan-taona dia misy ny fizarana fanampiana ho an'ireo avantsika sahirana
dia mangataka amintsika mpianakavy finoana ny sampana velona ny sampana asy ary ny fikambanana rehetra anolotra izay fohintsika toy ny PPN, fitafiana, tsirofotra madio voapasoka na izay zavatra hita fa mbola azo ampiasaina ary mbola tsara dia aterina ao ambiraoam-pitandrina. Ny sampana sekolelady no miara-miasa amin'ny komity sosialy amin'izany. Avy amin'ny sampana sekolelady tsy miverina ny ratsana tany-ketsa anio ariva. Toy ny fanao isaky ny alahady voalohany volana dia mivory ny mpampianatra amin'ny alahady heriny anio fitozona amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Somiampita. Manantena hatrany ny fahatongavantsika. Ampatsevina hatrany isika fa mianatra ny mpianatra sekolelady rehetra amin'ny heriny anio noho ny fanomanana ny fanadinana. Avy amin'ny sampana VFL, mifarana anio ny iray volan'ny sampana VFL ka nirakitra faharoa anio dia an'izy ireo. Totosa omaly ny didipotra fahobe mamaimpona ka 2 ireo zaza nisitraka izany. Totosa omaly ihany koa ny vokatra kira izay nandraisany antoko-pihira 10 avy any ivelany anjara. Nanamarika izany ny fandraisana anjara an'ireo chapelle militaire Rahavavy, Ivato sy Nanisana. Maneho ny fisaorana antsika mpianakavy finoana rehetra tamin'ny fandraisana anjara, tamin'ireo hetsika rehetra no tanteran'izy ireo ny sampana VFL. Andriamanitra ny amaly fitianareo. Isaorana manokana ihany koa ireo olona nanoana azy ireo mivantana ny sampana nandritra ireo olona nanoana mivantana ny sampana nandritra izay iray volana izay. Andriamanitra ny androtsaka trany ny fahasoavany aminareo makasitraka tompoko. Ny fizarana ny mofomamy fête des mères dia atao anio ao amin'ny sous-sol. Misy ihany koa ny vakotra mamy sy masira ao aorian'ny fotoam-pivavahana. Dia toy izay indray rehefa nandraraha fiangonantsika ny voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Diso misy ny fiaraban'ny fetiny reny ataon'ny fiangonana dia afaka miroso avatrana amin'izany izay niomona ho amin'izany. Sotra tompo. Miarahaba antsika rehetra mpianakavy ny sonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Arahaba ilaina soavina ny Tompo ombanao. Dia zany tenin'ny soratra masina zany ihany koa no hitondrako ny teny fiarabanantsika rehetrarehetra mpianakavy ny finoana ankehitriny. Mijoro eto ny tena koa misolo tena ny biraon'ny fiangonana, ny fikambanan'ny diakona sy ny loholona, ny sampana velona rehetra eto anivon'ny fiangonana, ny fiangonana ray manontolo. Nefa mialohan'izany rehetrarehetra zany dia mamelanareo hitondra teny fialantsiny ny fialohan'ny fiangonana satria raha ny rariny sitsiny dia izy no tokony hitondra teny eto fa noho ny adidy aman'andraikitra izay sahaniny dia nanendry ny tenanay izy hisolo tena azy ko raisiko ampanetreteny zany. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy ko satria moa fetin'ireny tokoa ny andro androany dia manasa an'ireo solotena ny reny eto amin'ny fiangonana ka ho antsona amin'izany
Ramatoa Suzanne Rakotsafy asa ao izy vadiny mpitandrina. Taty Ramatoa Volonina Rakotondrina vadiny filohan'ny fiangonana. Asao koa ny maraina ny sekola Lahady Ramatoa Perla Rabe Mananjara. Atsoina ihany koa ampanajana taty Vola filohan'ny sampana sekola Lahady teo aloha. Ny vadiny tandrina mpizahatra raha izay manatrika eto ihany koa asaina ampanajana hiakatra eto anoloana. Azafady. Ry Reny Ajaina sy tiana rehetra manatrika eto. Amin'izao andro fankalazana ny fetin'ny reny izao dia faly mitondra ny teny fiarabana sy firarian-tsoa ho anareo reny rehetra ny tenanay izay misolo tena ny fiangonana. Mankasitraka anareo izahay satria noho ny fitiavana, ny faharetana ary ny fahafoizan-tena naseho anareo isan'andro ao an-tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina ary eto anivon'ny fiangonana ihany koa. Ianareo no andry iankinan'ny fianakaviana, mpanabe ny taranaka ary mpandray anjara lehibe amin'ny fanorenana ny fiangonana. Engany Andriamanitra hitasy hanome anareo hery hatramin'ny andraikitra saninareo. Fombanareo mandrakariva anie ny fahasalamana, ny fiadanana ary ny fifaliana. Ho valiny asa soa sy ny fitiavana zarainareo isan'andro dia engany Andriamanitra hanome anareo fitahiana be dia be ho anareo sy ny ankonanareo. Koa amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo, amin'ny anaran'ny braon'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny fikambanan'ny diakona sy ny loholona, ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana, ny fiangonana Ray Manontolo dia mirary fetin'ireny sambatra ho anareo ary ny tompo ane hombanareo hatrany. Ho aminareo ane ny fiadanana. Saotra tompo. Hitsangana isika hivavaka. Misaoranao zay tompona amin'ny fahasoavanao zao nay mahazo mankalaza ny fetin'ny reny. Ao ny reny niteraka, ao no mitaiza, ao no miaha. Ianao Andriamanitra no ametrahany azy ireo ho andro lava hivelomana, hitaiza ny olokolo anay ho renin'ny firenena sy ny fiangonana. Ianao Andriamanitra hijiry ny tsy salama, hijiry izay sahirana, ny tebiteby, ny mijaly ao anatin'ny tokantrano ary ny miasa amin'ny toerana maro samihafa na amin'ny fotoanam-panjakana na asa tsy miankina na miahitena na ny mikarakara ny tokantrano, ny mamboly ny miompy dia mba ho reny eniky ny fahasoavanao izy ireo.
dia tonononay amin'izy ireo ny fiadanana noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika. Ya, ankehitriny dia manasa ny filohan'ny sampana sekoly alahady hiakatra eto. Efa eky ianao tsy. Ho ampitomboana aminareo rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Mangataka ny ao amin'ny sampana sekoly alahady izay manana andraikitra anjara amin'ny fanolorana ny fanomezana ho an'reto ray aman-dreny reto mba handroso ety aloha. Ho antsika izay manana faniriana ihany koa hanome fanomezana ho azy ireo dia angatana handroso aty aloha. Dia mamela anareo iarahaba ireto ray aman-dreny reny izay arapaina manokana satria noho ny asa adidy aman'andraikitra izay fanandrify azy ireo dia miarahaba azy ireo ny tenanay izay misolo tena ny sampana sekoly alahady. Mirary soa anareo ho lava andro iainana arahan'ny fahasalamana satria raha lava andro iainana tsy miaraka amin'ny fahasalamana fiadanana hafahafa ihany dia mirary soa anareo lava andro iainana ara-pahasalamana. Mirary soa anareo ihany koa ny amin'ny asa sy ny adidy aman'andraikitra. L'Andriamanitra ny tompon'ny fahasoavana sy ny fiadanana ane androtsaka izany fitahiana izany ho aminareo tsirairay avy ka izy hanambina anareo mba ahatanareo fifaliana sy fahombiazana amin'ny asa sy ny adidy aman'andraikitra iantsoroanareo na enivo ny ankonana na enivo ny firenena na enivo ny asa fanompoana ary indrindra mety manerana an'izao tontolo izao ihany koa ary. Dia mirary soa anareo izay avy amin'ny sampana sekoly alahady. Dia eto koa dia misaotra ny sampana rehetra, ny sampanasa satria izao no totosa dia ny fanompitiavana izay nataonareo fiarahamientana ny amin'ny fanatanterahana ny fanomezana. Ko dia misaotra mankasitraka ilay Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane ampiroborobo hatrany ny sampana misy antsika tsirairay avy. Dia mankasitraka ry havana dia misaotra. Ilay faso raha mbola misy zavatra ataonareo fa amin'ny farany ny sainany baron'ny fiangonana sy ny solotenan'ny sampana iarahaba azy ireo. Nentiky le nahitako masoandro mitantananay isan'andro mitondra azy volana mandra-maraina miasa lotsombojanona mandra-maraina nele nampianatra fahenjena tsy nikely soroka nandany arena nele atafitanay zanany mba ho riarianay ny mparany. Fetanaovan'olona ka hisokatra vavy mbanolotra ny teny voninkazo tsara araby ianao ne maminay tokoa ary etsy mamy kely hitako lakaoro profete maman.
c'est toi ma maman, c'est toi ma maman adorée, c'est toi qui me fais rêver, c'est toi qui me fais mon bonheur, je t'aime de tout mon cœur. Neny masoandro mpiainanay, tiako ty ay, ny angolangolamy tiavanao nanaby ay, atoam-po mandraky izay, bonne fête maman. Nenyo, indreto izahay zanakareo, niarahaba tratrasoa, ity andro volamena nomen'ilay tsitoa, arahaba feno tsikitsiky no ifanaterantsika anio, arahaba zany neniko izany, arahaba dia zatomany, arahaba reny tianay, arahaba tratry ny fety, arahaba mivaivay, arahaba mifanetiety, arahaba tsy hita lany, arahaba tofahalalafavany, arahaba miherinherina, arahaba sitraka sy telina, misaotra arykoa mankasitraka lineny malala tsy foiko, fa fitiavana tsy misy fitaka no nataonao namen'ny foko. Inganay ity andro ity ahitanareo fifaliana, fahasambarana, ny ampitso ihany koa sy ho avy manontolo, ho tahiny Jesosy ho arakin'izay izy iray. Ary indro misy fanomezana efa nomaninay natambatray, atolotray ho anareo reny manaova fety sambatra, ary mirary koa raha mirary, tsy arofo tsy arary, ho tahiny iray pahary, ho lava andro hiara-paly, mankasitraka rineny. Asena ireo folomboninahitra ny birao ny solotenan'ny sampana avy eo hiarahaba azy ireo aorian'ny fandraisam-pitanina ny solotenan'izy ireo. Iny neny tonga iny mbola afaka miakatra izy. Mandroso ianao aty aloha, mbola avy any vato izy io tsy dia salama loatra, fa dia mandroso ianao fa efa tonga ny fotoana zany. Efa nanjavo nangala fanomezana mosa. Iny misy mavitrika kely iny. Fiadanana. Miala tsiny fa tsy jejo akory fa le solomaso tena izy tavelana anaty tomobile dia lasa ity nijereko anareo. Miala tsiny indrindra. Voalohany teny dia miala tsiny amin'ny fahatarana fa izay mivady moa mananjanaka kambana dia somary nikarakaraina kely le zandriny dia ozy izy hoe ndany zaho any amin'ilay zokiny aloha fa eo ianao. Dia avy any io dia efa salama tsara tsy manà dia tonga. Voalohany teny misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny andro anio. Andro maneran-tany ankalazana ny fetiny reny. Misaotra indrindra amin'ny fahatsiarovana, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana. Tsy atsika ny manao izao fotoana izao fa ny tompony manome azy. Isaorana an'Andriamanitra, mangataka ny reny rehetra tonga eto mba hitsangana. Saotra tompoko, miarahabantsika, miarahabatena moa zany fa dia miarahabantsika rehetra ataovy zava-dehibe nahatratrarantsika ny andro anio. Maro ny nikasa fa tsy tonga, izay ny voninahitr'Andriamanitra ho antsika. Mbola misy asa be dia be ho ilain'ny tompo amintsika, matoa tsika mbola ohatr'izao. Dia ny adidy aman'andraikitra izay napetrak'Andriamanitra amintsika dia tanterahantsika am-pifaliana. Maro koa ny teo reny fa tsy tonga amin'izany. Dia aleo fiany tsara ilay mahareny ianao ao an-tokantrano indrindraindrindra.
dia ataovy izay andraikitra rehetra mahareny. Ivadintsika io manko ny reniny koa tsika. Hoy izy ahoana izy rehefa miantso? Neny ô. Any ny zanatsika, ny zanakitsika, ny vaditsika dia mampahery atsika reny rehetra. Itsika ny tena mafy, sa tsy zay? Firy volana manao an'izao fa tsisy miala eo. Teraky mananina zay dia mampahery atsika rehetra dia mitehaka aloha tsika ho an'ny tenatsika mitehaka. Misaotra tompoko mazoto toerana. Dia misaotra anareo rehetra fiangonana sampana mahatsiaro anay solon-tenany reny atao amin'ny fiangonana raisinay ho zava-dehibe izany tompoko. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana hanome anareo hatrany ny fiadanana ho aminareo aneny tompo. Misaotra tompoko. Raha misy hira dia anatin'ny hira ny fandraisan-tanana azy ireo. Mana
eny ary havana fotoana izay arabana ny renirehetra zao a dia mangataka ny renirehetra mba hitsangana eny ampitoerana eny ihany. misaotra an'Andriamanitra manakarivo isika ny amin'ny fotoana izay mbola omeny antsika ahafahantsika miarahaba an'ireo renireo. Ny soratra masina izay omena anareo a dia ny Matthieu 9:20. Matthieu 9:20. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia ho lazaina koa no nataondra vehivavy mba ho fahatserovana azy. Dia miarahaba anareo renirehetra natratra ty androandroany ity a, mirary soa anareo. Ilay Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane momba anareo tsirairay avy, ka androtsaka ny fahasoavany sy ny fiadanany mba ahafahanareo manatanteraka ny asa sy ny adidy aman'andraikitra eo anivon'ny ankonana sy ny asa mandrara, indrindra ny asa mpanompoana sy ny firenena ihany koa. Dia mirary soa anareo rehetra, dia mangataka ny tompon'andraikitra ao amin'ny sekolelady mba hizara ny fanomezana ho an'ireo reny tsirairay avy ireo. Dia ao anatin'izany no anatanterana ny hira izay efa nomany ny sekolelady hira faharoa zany. Raha efa vonona izay dia afaka miroso. Dia miarahaba antsika reny rehetra, dia arabainy neny eo akaikinao fa neny io dia lazao hoe naiza amin'izao tontolo izao dia ho toriana ny ataonao ry neny. Neny io fa tsy atao hoe raha vehivavy. Jesosy ihany ny afaka miteny hoe raha vehivavy, fa itsika tsy afaka miteny hoe raha vehivavy fa neny io. Dia mirary soa antsika neny rehetra, afaka miroso amin'ny fizarana fanomezana isika mpampianatra sekolelady sy ny mpiandraikitra sekolelady. Afaka miroso amin'ny hira ihany koa ny sekolelady. Tsy mipetraka isika raha tsy mahazo ilay fanomezana. Ho antsika izay efa nahazo ny fanomezana zany dia mipetraka mba hisian'ny fandaminana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Good.
dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny izany rehetra izany a dia mirary soa ny vava koa amin'ny reny rehetra izay manaraka mitambatotra serasera araka ny teo a sy izay tsy afaka namonina izao fotoana izao. Ny miazakazaka be ny fotoana efa tonga amin'ny vony jobily sahady isika izao. Ny jobily fa dia miroapolo taona dia tsy miverina indroa amin'ny mpitandrina anankiray satria ny jobily volamena tokony ho izy efa tsy ao amin'ilay fiangonana tsony izy satria olona efa misotro ronono izany 20 taona mahampitandrina izany. Ndray mandeha tsy miverina io amin'ny fiainan'ny mpitandrina ary izay mahafa ny jobily volafotsy. Ndray mandeha tsy miverina io dia tonga amin'ny ivony sady tsika amin'ny 20 sy ny 120 jona, ny 120 fa nipompivavahana, ny 20 ny sakafony jobily. Dia amin'ny 12 taona io fantatrareo fa ny 20 taona teto amin'ny chapelle militaire. Ny ankizy teraka tamin'izany efa GNZ angambana. Dia efa tompona andraikitra na amin'ny sampana ny sasany ary ny tanora tamin'izany efa dekona ankehitriny. Fantatsika tsara izany. Tetintsika ny faly, tetintsika ny tomany, tetintsika natao batisa, ny raisina mpandray mariage, ny nanolo-tena ho dekona, toroteny, mpiandry sy ny sisa. Zavatra maro ny seho tanatin'izany 20 taona izany satria mbola 30 taona mahery kely ny mpitandrina tamin'izany zao efa fotsy ny volony. Dia nireo andro anankiroa anasanantsika fanasana fa tsy bie, ny fanasana dia fanomezam-boninahitra amin'ny olona rehetra. Dia asaina ny fiangonana manontolo ny 20 sy ny 120. Ny 20 sakafony jobily, ny 120 jona fanompom-pivavahana. Amin'ny mahafanasana azy dia misy ny afaka, misy ny tsy afaka, amin'ny mpifaliana tsy aneterena fa ny mpitandrina mianakavy ny manasa antsika. Ny vavaka amin'ny tena zava-dehibe anotontanany asa fantatra ny fitiavanareo anay tsy ho sorisoritana na oloarina fa tia anay avokoa nareo na ny afaka na amin'ny tsy afaka fa mitondra bavaka anay ny tena zava-dehibe amin'ny tana ny azakazaka amin'ny asa fanompoana izay tsy eto ihany fantatrareo fa ny folo alin-damanontolo fantatrareo ny fandaram-potoana fa mivoaka isan'andro ny mpitandrina. Toby anankitelo ny tetezinay isan-kerinandro raha mitety ny toby miaramila any dia indray manko ny olona sasany tsy miaramila efa mahafantatra hoe inona moa nataon'ny pasitera. Na ato amin'ny chapelle ange misy tsy mahafantatra hoe mankany vato zay rehefa marainy, misy tsy mahafantatra an'izany. Dia avy amin'ny eny teo tamin'ny enina maraina nisy faty avoaka ny vato amin'ny 4 zany ianao miainga mialy eto zany ny dikany. Dia ireretr'ireny natao tanatin'ny 20 taona na nisakalahady manao culte anankiroa. Dia tezina ny miaramila mampianatra koa andavanandro. Ny tolo-kevitra dia hoe rehefa tsy hitanao na andaminanao ny fahataram-potoananao dia teneno Andriamanitra hoe alaminy ny fotoanako dia alamin'io. Vitsy ihany ny fotoana mifanindry rehefa mampianatra na mampiofana. Tao amin'ity herinandro ity zao conférence anankitelo zany tsy maintsy nataoko hatrany mahitsy fa alamin'ny tompo mba tsy hifanindry ireo zany fa tsy vitako tsony mandamina azy na dia miezaka mandamina ary dia mampianatra amin'ny faculté dia manenjika zavatra na miaramila sy ny sisa fa eto am-bavaka vavaka zany ny tena ilaina. Ny zavatra omena mandalo fa ny vavaka amin'ny tena zava-dehibe zany satria tsy vita mora zany asa izany. Mbola miampy ny tompona andraikitry ny fanofanana amin'ny efintsika emina. Nanoratra n'ireny boky fanofanana ireny jereo le boky rehefa apela taminareo fa misy anaran'ny mpitandrinanareo. Dia mbola vao misasaka ny fampiofanana dekona amin'ny faran'ny juin, mbola vao antsasany na mahavita synod apartany 7 no ampiofamina. Hatramin'ny Tuléar ka hatramin'ny Dego tsy mora mandamina an'izany manao module de formation zay faranan'ny pasitera rehetra mois d'août mamarana azy dia misy centre folo koa zany tsy maintsy tetezina zany amin'io zany. Dia satria zany nanoratra n'le boky dia tsy maintsy mandeha mitety an'ireo centre reo zany. Dia vavaka zany ny tena ilaina avy amintsika rehetra misaotra antsika ankizy kely tanora lehibe izay mivavaka mandrakariva amin'ny mpitandrina.
dia misaotra anareo amin'izany satria raha tsy nivavaka ataonareo a tsy vita izany na mitoe-pahasalamana sy ny tahaka an'izany. Misaotra ny fiangonana koa mampitao manome fitaovana ny mpitandrina amin'ny zavatra rehetra ataony, tena zava-dehibe ireny. Andray a herintaona itonarantsika mivavaka manokana mpitandrina ny jobily volafotsy, dia misaotra anareo manatanteraka an'izany a. Nareo filoam-boninahitra baron'ny fiangonana dekona olona komitiny jobily ny sampana rehetra izay niaraka tamin'ny mpitandrina trany a amin'ny izay rehetra nataontsika ary tsy mitsanga menatra. Ireo zanaky ny chapelle reo any velany dia tena indraindray amin'ny olona fa tena nahita maso azy ireo a, fa tena hoe solicité izy ny teny frantsay, manana ndraikitra daholo izy ireo ary mitarika daholo amin'ny fiangonana nefa tanora kely zareo. Ny any Canada zany a zareo no manao an'izany a chapelle Ivatsapahibe mamena an'ireo. Ny any Frantsa tsy resahana fa mitena rehetra na Bordeaux na Paris misy firy karazany zareo misy an'zareo a, hatrany Suisse zany hatrany Dubai a misy zanakareo. Dia efa nivavaka zay ny zanakareo a, maninona moa za tamindray mandeha mahay be daholo a sy hoendry be daholo ny zanaky ny chapelle. Mitohy ny fanatsarana ny tranontsika kasaina zany izy satria anatin'ny fetin'ny folo alin-dako zany a no anorana amin'ity. Misy vavaka ho atao a 23 ariva amin'ny 9 ariva, dia asaina koa zany tsika zany a kasaina ho vita alohan'ny 20 jona ty fanatsarana ny trano hatramin'ny WC atsy a. Dia alana tsiny ny fanelingelenana, misy fanelingelenana kely zany a satria kitihana daholo na ny loko na amin'ny W na installation zany a ny WC ny tokotany a, dia asindry zareo soratra ao ivelana hoe chapelle militaire, dia soratra afaka mirehitra reny zany amin'ny jiro. Dia somary misy fanelingelenana terak'izay, dia mirosatra ny mampahirantsika sampana amin'ny fiainan-tsapana manontolo, dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery aminy. Iroso amin'ny rakitra isika, ero ny tokopihira amin'ny dekona koa andamina antsika amin'izany. Misy ny asa sy fampiarezana tahaka ny mahazatra tanterahan'ny sampana fifoazana orian'ny fotoana. Rahabaina manokana ny VFL natapitra ny anjara ray volany ny faranany tamin'ny asa somo izany. Eva
asa sy fampiarezana dia nafindra ao amin'ny volana manaraka satria efa nanoka itsika zany dia mirary soantsika hery ny sampana fifoazana. raiso amin'ny finoana nitsodrano izay tolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombohanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Petraka ianareo afaka manjina. Miasa amin'ny fitorinan'ny filazantsara ny fanahy masina ka mahatonga antsika ho masina
ka mahatonga antsika ho mpankatoa ny filazantsara ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.